Fiadanana tompoko, professeur Razanak'olona mialy indray no hiditra ao tokantranonao amin'izao fotoana anio izao. Faly hitantara ny mombamomba ny baiboly, ny momba ny hiandrasantsika ny andro farany. Ny lohahevitra ho hitantsika androany zany dia lohahevitra milaza hoe tsy mbola fotoana ny fitotaona ny fahoriana lehibe na ny antsoina hoe grande tribulation akory izao fotoana amin'ny 2025 iainantsika izao. Ny fotoana ny fito andro ny andro farany izay fito andro fahoriana lehibe ozy ny bokin'ny Daniela dia fotoana tena tsy maintsy ianarantsika kristianina. Ary izany indrindra no mahafaly amin'izao takariva izao mpianatra anao higuide moa zany hitarika kely atsika amin'ny fianarana ny baiboly fa maro tsika mpanompon'Andriamanitra, maro koa tsika tena hoe zanak'Andriamanitra mpandalina baiboly no tena mba liana hoe fotoanany tokoa izao hianarana an'izany andro farany izany. Koa anio zany dia te-hiteny amintsika mpanompon'Andriamanitra izay mitory ny zavatra diso amin'ny mpino, manambara ny fotoana amin'izao vaninandro ny tapatapatonany 2025 tsika izao toa ohatra mandre gera mipoapoaka isan-karazany any amin'ny faritra Moyen-Orient moa zany no tena misy gera amin'izao fotoana izao dia maro tsika no mahafantatra hoe efa tena fotoana zany ohatra hoe vanim-potoana tantarain'ny baiboly ny amin'ny tokony hamailo atsika mpivavaka mba hiambina tsara ny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy Tompo. Marina izany, tena marina fa fotoana tokony hamailo atsika kristianina izao fa hiditra ao anatin'ny fotoana ampianarin'Andriamanitra atsika dia ny fiaviany Jesosy Kristy Tompo. Io no herinandro farany fa 70 herinandro ny Daniela izay tsy maintsy tonga amin'izao andro farany izao. 2 taona eo aty aorianan'ny nalasana Jesosy Kristy Tompo dia hipoitra izany vanim-potoana izany. Ary tsika kristianina dia manana intérêt ozy izy ny teny baiko angambany ho liana dia liana ny amin'izany andro farany ny filazan'i Jesosy azy andro farany, tena farany amin'ny andro farany ilay izy, 7 taona andro farany mampahory tena fahoriana be mihitsy aty ambonin'ny tany. Ary tsy azontsika kristianina ho ratena hoe ny ratehana io tsika, fa raha vao tsika kristianina no tsy niomana handray an'io fotoana io dia tsy voasoratra any an-danitra intsony ny anarantsika very mandrakizay tsika. Ka misy fiomanana be da be tsy maintsy ampianarina atsika zany amin'ny fotoana io satria ny 7 andro farany ilay fahoriana izany hoe 7 taona farany fahoriana lehibe izay iainantsika io dia 7 taona ny atao hoe amaranan'i Jesosy angany, ny tantarantsika kristianina, tsika jentilisa lasa kristianina nandray an'i Kristy, amaranany atsika faraparany. Eo tsika no misy anjara famonjena ho atsika na virjiny 5 endritsika, na virjiny 5 adala isika, na virjiny izany hoe kristianina mbola tavelana indray tsy voaray tamin'ny androny fandraisana ny kristianina ho tsenain'i Jesosy eny amin'ny rahona lanitra tsika. Dia raha vao tsy voaray amin'izay tsika fa anisan'ilay tapahan-doha dia mbola famonjena daholo atsika kristianina io andro 7 taona io. Ary izao fotoana izao no fotoana fianarana ny ahatonga atsika hoe aiza ho aiza amin'ireo re no plasy tiantsika kristianina isy atsika ao amin'ilay virjiny 5 endry ve sa amin'ilay virjiny 5 adala. Fa tonoina aminao fa ny virjiny 5 adala no ahita izany fahoriana lehibe izany, fa ny virjiny 5 endry tsy ahita eny amin'ny fotoana fiandohana izany 7 taona izany. Ary ny virjiny sady efa 5
atao hoe adala dia mbola misy famonjena ihany raha mbola tsy voaray ianao. Tena miabakabaka ny lanitra tamin'ny fotoana nandraisana ny tompo. Tsy haiko izay mbola nahavoariana ny variana anao fa mbola misy famonjena ho anao. Raha mandahy ianao tsy hanaiky handray an'ilay marika 666 sy tena hoe tsy manaiky mihitsy fa manaiky mihitsy hoe aleo zaho ho isan'ny maritiora ho tapahan-doha fa za tsy handray an'io masitra ny ahay ho vovonjy ny fiainako mandrakizay. Izay aloha tsara ho fantatritsika kristianina satria tena fotoanantsika 2 taontsika nomeny Jesosy Kristy tompo fotoana iomanana amin'ny mandrakizaytsika fa tsy ho infini akory ny fotoanany fanahy masina, ny fotoanany andro farany zany fa tena misy farany. Dia eo amin'io 7 taona farany io no amaranan'i Jesosy ny tantarantsika fiangonana akany atsika ho hiakatra ny lanitra tsika na maty tao amin'ny tompo na mbola velona amin'ny tompo amin'izany fotoana izany. Fa zany efa teneniko anao izany izy fa ny Virginy dimy adala sisa no velona amin'izany fotoana hiavian'ny tompo hitsena antsika eny amin'ny raman'ny lanitra izany izy handrentsika eny. Ka eo koa nefa no anomanako anao fa tsy tsika kristianina ihany akory no vonjena fa ao anatin'io fotoanany 7 taona ny 70e semaine ny Daniel io mpaminany Daniel dia ao ihany koa no atao hoe fotoanan'Andriamanitra rendez-vous an'i Jehovah ampitodika ny zanany, ny peuple éluany, ny peuple tononona fa zanany hatrany amin'ny testamenta taloha dia tsy isa fa ny israelianina zany. Eo ny fotoana atao angamba hoe farafitiavan'Andriamanitra ny peuple israelianina koa fa eo koa izy amin'ny tapaky ny taona faharoa c'est-à-dire 3 ans et demi faharoa eo no andeha iresahany amin'ny Israely koa hoe tsy maintsy manaiky an'i Jesosy Kristy tompo ho tomponareo sy hoe zanak'Andriamanitra izy sady Andriamanitra ianareo amin'ny fotoana io. Dia izay manaiky koa ianareo dia manana famonjena sainga ny tsara ho fantarina dia ny famonjenan'ny israelianina amin'ny fotoana io dia tsy misy afa-tsy ny hoe fanekenan'i Jesosy ho tompo sy Andriamanina. Izay manko ny zavatra laviny akabeazan'ny jiosy mihitsy hatrizay efa trany amin'ny fotoana nandroahana anazy tany amin'ny testamenta taloha izy nroahana fa tezitra tamin'ny Andriamanitra dia mbola ny ndroahana izy hiala ny firenena satria lozany nanompo Andriamanitra hafa dia nasian'Andriamanitra indray ny plan ny famonjena dia ny fisian'i Jesosy Kristy tompo taty amin'ny année 0 amin'izao era iainantsika izao dia ny jiosy dia izy moa nambinin'Andriamanitra foana satria ny bénédiction'Andriamanitra nanaraka azy teny amin'ny toerana nandroahana anazy eraky ny vazantany efatra izao tontolo izao. Misy jiosy daholo na aty amin'ny mainty hoditra azy fa tonga indray Jesosy nampianatra hoe izany tena famonjena fa laviny zareo tsy nanaiky ry zareo. Izay ilay tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy dia tsy hita moa izay natao fa tsy azo hifanerena ny famonjena dia nitodika taty amin'ny jentilisa indray Jesosy nitondra ny famonjena, nitondra ny atao hoe izay finoana amin'izay fanaranan'i Jesosy Kristy tompo dia ho voavonjy. Ka amin'io andro 70 herinandro ny Daniel izay ho avy amarana ny 20 taona ny andro farany izao 20 taona ny herin'ny fanamasina moa izany dia amin'izao koa no vonjena ireo israelianina izay efa navery ny tompo soamantsara lasa firenena anankiray indray izy nanomboka tao amin'ny taona 1948 après deuxième guerre. Dia io izy matanjaka be eo amin'ny faritry ny Moyen-Orient io izy tena hoe fanehoan'Andriamanitra ny heriny sy ny fitahiny na dia tsy manaraka loatra ny zava-marina
nampianarin' Jesosy atsika jiosy azafady atsika jentilisa ary izy dia io izy tahin'Andriamanitra satria zanak'Andriamanitra foana saingy misy farany zavatra rehetrarehetra tsy maintsy ho avy Andriamanitra rehefa tsy afaka naniry azy mafy loatra na dia efa firenena kapohana tamin'ny alalan'ny fanenjehana persécution dans le monde saika lany ripaka hatramin'ny deuxième guerre izy fa saika lany ripaka fa tsy ripaka izany izy mbola mivelomin'Andriamanitra ndraiky mba hataterahany an'izao andro ho avy izao dia ny andro ny 7 ans de tribulation izay hikapohan'Andriamanitra azy mafy amin'ny grande tribulation mba hanaiky an'i Jesosy Kristy tompo izy tena anaiky hoe tena ianao marina kay ny Mesia Jesosy dia mandohalika ohatra antsika kristianina izay tavela voaterika dekapitena kapaindoha martyora lasa voatery manaiky an'izany izy tonga dia ho azony daholo ilay baiboly rehefa tena enjehana sy persécutena izy amin'io fito taona ho avy io dia izay no anomanana anao fa fotoam-pamonjena ho an'ny zanaky ny ray na ny zanaky Jehova ny peuple ny safidiny ny israeliana na itsika zandrin'ny Kristy ihany koa firenena nofidiny mba hampianarana ny famonjena ny amin'ny famonjenany amin'ny azo fijaliana dia samy manana fotoana fangiry firiana ao amin'io fotoana ny 7 ans de tribulation io ary ampianariny baiboly hoe atao ohatr'izao ny fomba fiomanana mba hahafahanareo na dia tratra ny vanim-potoana io ary ianareo mba hahafahanareo hovonjena ihany mbola afaka hovonjena dikany hoe hovonjena moa ny anarantsika farany teo hoe hovovonjy ny fanahinareo rehefa matinareo dia hiaina mandrakizay any amin'ny paradisa izay ny fotoana ny zavatra ampianarina anao zany aloha androany dia miainga hoe tompoko tsy mbola any anatin'ny 7 ans de tribulation tsika fa aza fitahana ny fampianarana ny mpino kristianina fa manjary tsy hita ny kristianina intsony izay asiana ny tenany izy mba te hiomana mba te ho voavonjy nahoana moa izy tsy te ho voavonjy ny fanahiny fa itsika mpampianatra ny tenin'Andriamanitra no misy fahadisoana noho ny tsy fahalalana na misy fahadisoana noho ny fampianarana diso azotsika fa izao fotoana fiverenantsika amin'ny atao hoe famarinana fitoriana izany famonjena tonon'ny tompo amin'izany grande tribulation izany hoy indrindra manko ny tenin'ny tompo ao amin'ny Matthieu 7:20 ka hatramin'ny 13 manambara an'izany teny iteneniko izany malgré an'ilay hoe misy ady mipopoka eran-tany dia tsy io akory ny atao hoe fatafiditra ao anatin'ny grande tribulation tsika fa hoy ny tenin'Andriamanitra Matthieu 7:20 ka hatramin'ny 13 manambara an'izany ary Jesosy Kristy tompo mihitsy no mampianatra an'ity ao anatin'ny baiboly ary andre ady sy filazana ady ianareo ko mitandrena aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga izany izany gera mipopoka izany tsy maintsy tonga nefa tsy mbola tonga ny farany mazava tsara angamba izany teny izany ny teny hoe mandre ady ianareo sy karazana filazana ady firenena miady amin'ny firenena dia tsotra fotsiny tsika ny repère-tsika dia toujours ny peuple israélienne io baiboly io dia ny peuple israélienne no repère-n'izy io ka rehefa miteny Jesosy hoe andre ady sy firenena miady nareo dia dika izany andrean'ny israeliana miady sy ny firenena manodidina ny israeliana iady zay dikany aloha zay ny atao hoe horloge de la Bible ny peuple israeliana zareo nefa tsy ny akabeazany tsy conscient amin'izany mihitsy fa tsika kristianina no men'Andriamanitra fa hafahana alalan'izany mialoha satria tsika mandalina ny baibolitsika tsy ny refusé an' Jesosy mihitsy ho Andriamanitritsika izay tena mirehatra moa izany izay teneniko fa maro amintsika moa mbola tsy dia mahafantatra loatra ny antony tokony hoe firehetana tahaka ny firijinijimendry amin'ny fanompoana an'Andriamanitra fa en gros tena raha atao ny généralité dia itsika kristianina
na mainty ohatra na fotsy ohatra na eropeana na firenena rehefa tsy jiosy ary misy koa nefa kristianina ihany koa fa jiosy dia isika mahafantatra ny famarinany io teny io ka faly mizara aminao ankehitriny hoe amboary ny sainao alaminy tsara miverona repère zéro tsara ianao mamaky baiboly tsy mbola anaty grande tribulation tsika zao fa mialoha tena anatin'ilay vanim-potoana mandreha ady mandreha guerre mandreha karazana darodaroka isan-karazana ny firenena ao Moyen-Orient hatrany Eropa fa manomboka izy io dia mety hatrany Eropa io efa tafiditra ao daholo ireo firenena izay ampidirin'Andriamanitra an-tsehatra andeha hiady amin'ireo firenena israeliana ireo fa tena tantara mahaliana ilay izy ary mahatonga anao hina tanteraka an Jesosy sy ny fampiomanany fa fitiavany antsika mihitsy ny mahatonga antsika kristianina ampianarina sekre manokana tahaka izao. Tsara Andriamanitra, tsara ny mianatra ny famarinana ka dia misaotra anao ity partie ity no partie 1 dia raha sitrapon'Andriamanitra tadiaviny partie 2 anaraka an'ity fa faranako eto amin'ny 15 minutes ilay izy mba hatonga anareo mba afaka tsy dia andany mega loatra nefa mety ho isy ny fotoana tsy afaka hijanona 15 minutes fa tsy maintsy manohy rehefa tena ilaina ny fanohizan'ilay izy fa jereo ny partie 2 hijerevantsika an'izay toy izay lohahevitra hoe tsy mbola fotoana ny fito taona ny grande tribulation izao fotoana 2025 izao.